voalohany indrindra aloha dia tsara jerena ny antontolona zay midinana kianja. Voalohany amin'izany ny fitakinana andavanandrom-piainan'ny vahoaka malagasy, faharoa ny fitakinana fahalalana amin'ny teny na liberté d'expression, ary fahatelo ny fanovàn-drafitra. Ny zavatra tenena voalohany amin'ny fiainana andavanandrom-ponina satria nandresy ny tolona, fa kosa mbola tsy tonga hatramin'ny farany dia ny fametrahana ireo tompony andraikitra izay hitondran'ny firenena amin'izao fotoana izao. Moa efa miditra isika amin'ny fametrahana ireo tompony andraikitra amin'ny ratsa-mangaika, dia ny angatahana mba ho tompony andraikitra teknisianina. Tsy afaka miala amin'ny politika isika fa ny zavatra resahana dia hoe tokony mba apetraka ny amin'ny politika kely aloha hisotsika makany amin'ny fanovàn-drafitra izay anisan'ny takiana tena kianja. Fanampon'izany ny liberté d'expression zay resahana. Rehefa navela hiteny malalaka ny olona dia tokony raisina ny heviny fa tsy hoe avela hiteniteny fotsiny eny izy. Zavatra tiana hotsandrina farany mahakasika ny fanendrenan'ireo olona ireo na tokony ny mpanendry izahay mba halala tsara izay mety ho any amin'ny ministera na ho any amin'ny faritra sy ny rafitra rehetra izay tokony hametrahana ny fanendrena. Ny fahitanay azy hatreto aloha ny zavatra tena hitantsika dia ny fanendrena ny gouvernemanta, ary raha mahita fa tafiditra foana ny resaka politika zay namaritra ny seza, fa misy kosa nefa ny teknisianina tena hita hoe teknisianina, ka ny zavatra apetrakay efa tafiditra ao anatin'ny resaka politika ataon'ny gouvernemanta nisy mpanao politika, fa ny teknisianina zay mandrafitra amin'ny ministera sy ny ratsa-mangaika zany toy ny vondrom-paritra itsanjaram-pahefana dia tokony apetraka ny teknisianina. Amin'ny tombona be raha hiteny an'izany ny olona satria teny akianjany nisy fotoana nitenenina hoe tsy mila mpanao politika, fa ny zavatra misy aloha dia tsy afaliny rehetra ny zavatra isy fa mba misy koa ny atao hoe fandeferana ny ambopo dia ngaviana vahoaka malagasy sy ny mpanendry mba ifampikomprendre ary ifampatoky ao anatin'ny fametrahana zay tokony andraikitra eto amin'ny firenena izay. Ary tao anatin'ireny fotoan'ireny ihany koa no efa hijoroana nametrahana ny atao hoe tanitandalana anatin'ny fampalalam-baovao dia ahitantsika an'izany. Ny fampalalam-baovao dia mivoatra makany amin'ilay atao hoe fampivoarana ny isam-batan'olona mihitsy, fampivelarana ara-tsaina, fampivelarana ihany koa ny ara-panahy ao anatiny avokoa. Feno tanteraka ilay fanabeazana tianao apetraka ao anatin'izay. Fa misy foana ilay hoe malaika androso, misy foana ilay atao hoe manao toe-tsaina misintona te hidina satria te hibotoerana asa hoe manana eritreritra ve hoe irotsaka hoe ireo asa eo dia ireo no lasa ho mpitondra ve sa hoe asa no fa tsy mbola nisy aloha nanany eritreritra an'izay eto. Fa raha ohatra ka mandeha tahaka izao ny raharaha 12 taona ho azay no lasa rehefa nytenen'ny gazeton teo hoe betsaka ireo toe-javatra nyseho tao anatin'izay, betsaka ny zavatra no sedraina. Efa nisy ny mpanao gazety niaritra ny mahamay, efa nisy ny mpanao gazety niaritra ny opa teny kianja, ny aretana teny daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa mbola ho anao mpiaino, ho anao ihany dia mbola ho anao hatrany. Zay hatrany aloha no antom-pijoroana hatramin'izao. Resaka hoe fanenjehana mantsy eo mantsy no petraka le izy, na ny mpiaino arynge mety gaga ny sasany, fa ina ihany ty fanenjehana voaresaka matetika. Ary raha natsikaritra nareo vo ny omaly sy ny androany no nyresaka an'izy ity isika, satria ny mpiaino ihany koa dia gaga satria tao anatin'ny fotoana ny tsoahan'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia nanomboka nisy tao anatin'ny tambazotra tserasera tamin'ireo karazana compte fako, tamin'ireo karazana atao hoe pejy manohana ny fitondrana ilay fanenjehana ny onjam-peo sy ny televiziona tao anatin'ireny fotoan'ireny hoe rehetra mihitsy ny lehibe ny fanakorontanana satria ve nitatitra ny feom-bahoaka ny amin'ny hoe fitadiavana rafitra vaovao anatsarana fiainam-bahoaka ve dia midika fa hoe reto ny ady domikotrika tao anatin'ny fanakorontanana, fa iza moa ny tena nanakorotana teto.
reny eny zao mbola anokafana mila anokafana fanadihadiana raha miresaka ohatra zao tsika nitranga mahazo ny Andriamatoa Mamindra Vatomanga ao Maurice resaka famitsimbola ao Maurice eny antony hitazomana azy anaovana fanadihadiana azy amin'izao fotoana zao hoe fa ny eto Madagasikara mbola raharaha hafa sy ny any amin'ny firenena hafa mbola so tsika mantsy mieritreritra hoe resaka valifaty politika raha nga le izy azafady tompoko fa raha ohatra ka te hanadio isika voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy esorina daholo ny loto rehetra sahala am'le manadio vilany ianao dia tsy maintsy mialatra nyroatra sy rahambary eny ivelany fa tsisy hoe manadio vilany ianao nyroatra-mbary teo aloha ihany mbola tapohana rahambary faharoa tahak'izay le atao hoe fanovana eto zany hoe esorina daholo ny fositra rehetrarehetra iza ny fositra tsy nampandroso ny firenena iza ny fositra mbola mitoy io makany amin'ny resaka hoe raharaha boina 777 resaka hoe boina 77 moa raha miresaka hoe ny Maurice iny ange tsy nidirany Maurice iny fa Madagasikara mbola miandry iny raharaha iny ihany koa tapitra ny hoe dia antenaina ihany koa ny fitohizany raharaha indray hoe manahoana ny eto Madagasikara manahoana ihany koa ny fanokafana ny fanadihadiana ihany koa mahakasika ny mpitondra sy ny prime ministre zay nylazaina foana matetika ny ohatrany hoe raha nodikain'ny zinga zanaka trano tsy mahalala raharaha tokatrano tsy mahalala zay zava-misy eo reo mantsy le anisan'ny atao hoe nanaiky nono reo dia tambatambazany reo i Gaëtan teo aloha teo fa tsy ilay nanokafana fanadihadiana raha io resaka hoe boiny io ohatra zao tany izy hoana ilika foana hoe tsisy ozy izy ny ministry ny fitaterana hoe tsisy idirany zareo zany fa anasa amrery sahiteny ve ohatra amin'ity anio ity Andriamatoa Mamindra Vatomanga hoe resaka famitsimbola sy ny tariny tsy misy idiran'ireo ve zany mbola sahiteny ve analany tenany izy ao anatin'izay sa isy olo vaiky ny akalana ve ao anatin'ny toetra raha tahaka ireny fa na oelana oaingana ho apitso raha afaka apitso tsy maintsy mbola isokatra ihany koa ny fanadihadiana be dia aza veritreretina hoe valifaty politika le izy na hoe fanenjehana olo fanenjehana satria izay mantsy ny voizina any anatin'ny tambazotra maro isan-karazany sy ny gazety maro isan-karazany ihany hoe manao valifaty politika izao fanovana ifotony izao azafady zay le hoe nandrorany tsy lany anareo dia nahavoatena ela nytoratoroana nareo ka nahavomasonangatra dia tatazana mivoakan'le izy zany io zany tsy misy manao hoe vonany nataon'ny hafa zany fa ny ataon'ny tena ihany mahavony tena ao anatin'ity raharaha ty Gaëtan ka zay indrindra ao anatin'ilay izy zany ilay hoe io mantsy lay ataontsika hoe lay esprit an'ilay tiana atongavana mihitsy ihany koa no mila ampafantarina sy ho azavaina bebe kokoa inona moa le tena fotokevitra ny joroana zany tao anatin'ilay izy dia niainga tamin'ilay ataontsika hoe fampanajana ilay zo fangatahana fisitrahana zo niainga avy any ny ilay izy satria niainga tamin'ireny ataontsika hoe zoanay ny sitraka herinaratra zoanay ny sitraka rano fisotro madio izay fitakiana zoa sy fisitrahana zo izay zany no naingana aloha voalohany indrindra ary efa marobe ny malagasy talohan'ireny efa tamina andritrana taona maro efa nanao an'izany ataontsika hoe fitakiana sy fisitrahana zo izany fa araky ny efa nitenentsika teo voateritery ny aran'ny raha matahora tsy nisy sanany eo hevitra satria dia izay miseho izay miteny izay maneho hevitra tahaka ny atsika dia hiarany zany ataontsika hoe antsojay sy ny raha matahora zany na teto Antananarivo renivohitra io na tany amin'ny faritra ny any amin'ny faritra moa indrindraindrindra misy an'ilay ataontsika hoe fanararaotapahefany zay miseho tena enjana be izy io ary dia tena izay mihitsy misy ane ka ohatra teratera ty resahako ty hoe misy mpitandro filaminana irahana mampandry tany amina commune na fokotany anankiray manao zay fanaparapahefana ao amin'le toerana izy maka ohatra misotro zava-pisotro amina bara anankiray dia avy hatrany dia tsy mandoa vola na maka zany zavatra ohatra zany marary amin'ny malagasy zany ary aina ny malagasy kanefa tsy nisy sahany teny tsy nisy sahany resaka tsy nisy sanany eo hevitra mitantaran'izany zavatra zany satria raha vao miteny ianao
raha vao maneho hevitra anao mitaky an'izay zo anananao izay ianao a de mipetraka hatrany a ny raha matahora ary eo lay hoe ifiteran'ny rambony raha mamono biby tsy mahafaty ozy izy ny fomba fiteny de ifiteran'ny rambony izay zavatra izay nefa maromaro efa taona maro ny ainan'ny malagasy an'izay e ary izay no antony a mahatonga atsika miteny hoe zava-dehibe a ny andro iainantsika amin'izao fotoana hirosoana amin'izany ataontsika hoe fanovana izany satria efa noteneniko teo hoe any amin'ny faritra avaratry ny nosy any amin'ny capitale de la vanille iny a miroso amin'ilay ataontsika hoe fakankevitra ny eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara amin'izao fotoana izao a midinika miaraka amin'ireo mpisehatra ahitantsika ny tantsao a mpandrarao a olombofidy a sy ny olombotendry isan-karazany a midinika manolotra izay ataontsika hoe sosikevitra izay a ny mpiantsehatra amin'ny lavanilina hitady vahaolana hanatsarana io sehatra io satria de io sehatra io ihany koa de anisany mampitombo ary reharehantsika malagasy a amin'izany vokatra lavanilina izany